Mandritra ny manana didy lehibe amin'ity fanatanterahana ny sport étude ity ihany koa moa ireo ray aman-dren'ny mpianatra ka tany andritra ity fotoana ity dia naneho ny heviny izy ireo izay nakasitraka ary matoky izay tetika asa izay mba hoentina mampandroso ny fanatanjahantena eto Madagasikara. Ny fanjakana foibe izay soloan'ny ministera tena, ministera fanatanjahantena misaotra ihany koa ny fédération ny basketball izay hiatrika ny sahady ny fanomanana an'ireo tanora sy lofidimy sy ny ala ireo raha ohatran'ny nenay zao ny zaza zanakay dia ao amin'ny basketball ny zavatra andrasana efa hita kosa pirofo mivaingana izay nasy lahatra malagasy rehetra tamin'ny afro U18 garçon ngamba tsy dina hevitra tsony ny vokatra izay vaingana noentin'ny sport étude fiarahan'ny fanjakana miasa amin'ny fédération tsirairay avy dia resy lahatra izay ray aman-dreny ary matoky tanteraka ny amin'ny fitantanana ny ataon'ny fédération sy ny académie nationale ny sport amin'ny fikolokoloana ireo ankizy ireo fipahatana fondambe na haltérophilie. Inona no tena andrasanao aminy zany amin'le hoe sport étude, inona no tena andrasanao amin'le izy? Tsy akefa sy ny anina azo natao sport étude sy ny fitasaina azy zany no andrasako satria fitasaina sy fampianarana nataon'ny sport étude. Zava-baovao mbola tsy niainanao zay fa zao vao iaina zany hoe matoky zay ve ianao amin'ny zanako hoe sady alefako any izy mianatra no manao fanatanjahantena nefa za tsy eo akaiky. Matoky satria efa raha mikorinao aminy satria ny dadabe ny anatandreny no efa nolona tamin'ny haltérophilie zany ao amin'ny club 3FB dia za moa amatadana any tadana amin'ile zanako dia matoky afa mino afa manatena vokatra tsara ho ataony satria tsy vao tamin'ity izy niditra fa tamin'ny herintaona izy efa taky dia mbola vao antso hiverina ato ihany.